Nisy kosa ny fanaovan-tsoniam-piaraha miasa teo amin'ny Ministera misahana ny indostria sy ny sehatra tsy miankina ary ny fandaharan'asa prospéré makasika indrindra ny fandaharan'asa sy ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra eo amin'ireo orinasa madinika sy ny tena madinika no ny fantohan'izay fanaovan-tsoniam-piaraha miasa izay. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny tontolon'ny fandararahana ny tontolo ambanivohitra izay miteraka asa maro ihany koa. Izany no antom-pisian'ny fandaharan'asa prospéré izay nanaosy ny fifanaraha-piaraha miasa tamin'ny Ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina androany. Ny fanjakana malagasy amin'ny anaran'ireo ministera miara-misalahy eo amin'ny fandaharan'asa prospéré no nahatonga izao ahafahafahatsika mitondra ny tohany eny ambanivohitra izao. Raha tsy teny afa-tsy ny Ministeran'ny fambolentsika izay ministera piahy ny fandaharan'asa prospéré fa maro mpitantana ary maro mpiara-miasa ny fandaharan'asa prospéré anisan'izany Ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Misy sehatra tsy miankina mila tosika mafy mba hampiainga toe-karen'ny Madagasikara eny amin'ny tontolo ambanivohitra ary izany indrindra no nahafahantsika mahazo ny tohana avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ankehitriny izay efa eo an-dalana sahady ny fieverana ny fanohizana indray ny fandaharan'asa prospéré mandritra ny 7 taona manaraka. Ny 20 isanjaton'ny malagasy dia miaina any amin'ny tontolo ambanivohitra raha ny fanamariana izay noentiny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. Ny ministera izay sahany raha teo dia mikarakara ny coopérative. Ahoana ny fomba ahafahantsika manentana andreo olona reo, ahoana ny fomba ahafahandreo ataontsika tontolo ambanivohitra reo mamokatra efa nivokatra raha tsy misy fikarakarana andreo coopérative reo ahafahandreo olona reo na manondrana na mandefa amina sehatra amina ataontsika hoe entreprise madinika tsy maintsy apitsika zany any amin'ireny entreprise madinika ireny na salasalany amin'ny tontolo ambanivohitra mba ahafahany mandray ny vokatra ahafahandreo koa mandefa na manao exportation zany. Zay ny antony indrindra fiarahana amin'izao fiaraha-miasa miaraka amin'ny prospéré zao. Marihana fa efa mahatratra efatralina ireo orinasa madinika izay nahazo fanohanana tamin'ny fandaharan'asa prospéré, anisan'ny olana ny fametrahana azy ireo ara-panjakana. Mbola miaina ao anatin'ilay hoe secteur informel ny akamarony ary anisan'ny imasoan'ny fanjakana malagasy amin'ny anaran'ny Ministeran'ny indostria sy fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika ankehitriny dia ny jery manokana izany politika fanohanana sy fametrahana amin'ny toerany ny orinasa madinika eny ambanivohitra zany. Misy ny politika mikasika ny sehatra tsy miankina fa saingy mbola eo an-dalana ny fieritreretana sy ny fieverana ny anohizana azy hihitatra hikasika an'ireo orinasa eny ambanivohitra ireo ary zany no nahatonga ny fiaraha-misalahy eo amin'ny Ministeran'ny fambolena sy ny Ministeran'ny indostria mba hisiny zay fifanomezan-tanana zay amin'ny alalan'ilay foto-kevitra fiasana ilay 3P izay ahafahan'ireo sehatra efa miankina sehatra efa mipetraka ara-drafitra hiara-iasa amin'ny tontolo ambanivohitra. Nandritry ny 7 taona nisy ny fandaharan'asa prospéré dia efa tafakatra $320 tapitrisa ny volanitra na ny recette cumulée an'ireo orinasa no tohanan'ny fandaharan'asa prospéré. Miara-miasa amin'ireo orinasa mpanokatra ireo vokatra fanondrana izy ireo ary miara-miasa ihany koa amin'ny seha-piariana hafa toy ny asa tanana, ny fiompiana madinika sy ny hafa ihany koa.